Miarabantsika mpiray tanindrazana amin'izao alatsinainy izao. Raha ny tokony izy tsy nieritreritry ny hanao vidéo androany fa manoloana ny fivoaran-draha rasy amin'ny fisehoan'ny fisamborana fanaovana sambo dokotra ny tanora izay mpikambana amin'izay n'izay da izay miseho amin'izao fotoana izao nanomboka maly mbola mitohy androany dia tsy afaky ny angina ny tena. Ny tiako marihana voalohany aloha tsy mitovy ny foto-kevitra ijoroako sy ny n'izay n'izay da tsy mitovy satria n'izay da moa dia hoe mbola hoe mijanona teo amin'le tokony ravahana ny Assemblée nationale sy ohatrohatr'izay moa ny azy. Dia ny anahy tena tsotra be nga Mikael Vilatava mihitsy ny mila miala ao satria io ny tena sady jilamboto no gadralava no mpanao risoriso efa niteneniko taminareo teto daholo zany. Misy vidéo mandendehany zao mikasika an'le hoe viditrano 30 milliards ariary tena ahoana moa ny tokony hanana an'le riany zany. Vo 5 volana sa 4 volana izy ny teo ohatrinona ny karama ny tokony havidy an'izany izy fa dia ny tena zay. Fa rehefa miseho ohatr'izao moa fanenjehana dia tsy mijery an'izay mety hoe divergence politique sy fomba fijery fa tonga dia any amin'le zavatra misy ny teneniko hoe samborina atao sambo dokotra ny ankizy amin'izao fotoana izao. Mitodika aminareo tafika ary amin'izao. Efa betsaka ny resaka nataontsika teto efa niteninareo hoe miandry bavira fotsiny dia hetsika. Ireo fa samboriny zalany ankizy. Samboriny zalany ankizy. Dia inona ary no ataonareo? Inona ny bavira mbola mihoatra an'izay? Tadidio fa zanaka iombonany reo. Zanakitsika iombonantsika reo. Ary tadidio koa fa ndray androany mety ny zanakareo ny hiaran'ny zavatra ohatr'izao rehefa hipetraka ianareo. Zay, tadidio zay. Bavira tsy misy ohatr'izao. Tanora maneho hevitra ny samborina ary misambotra amin'io dia tsy hoe ianareo zandary tokony hanao an'izany nataontsika hoe tafika tsy maninona fa mercenaire dia reto polisy kely zay tsy manana valeur reto reo ny asiana misambotra an'le tanora dia mangintsika tafika. Tadidio ry zalahy, ny zavatra niteneniko teto mikasika anareo tsisy zavatra miforonona fa ianareo no namehana an'ireny renseignement reny, ny fijalianareo, ny tsy firarahinanareo. Fa mbola piko ndray ary ny zavatra misy. Ianareo rehefa hiala matafika anareo andeha retraité dia ny ankabeazanareo lasa gardien, lasa sécurité kely le miaroaro karana sy miaro vava fivarotana karana sy an'ireny. Zany ny faranareo nefanareo mangina. Dia tadidio fa reo mercenaire russe reo zay tonga ao Madagasikara $10,000 par personne ny karaman'ireo mandritra izay fotoana hiasany ao. Izay no vola amin'ny Madagasikara omenan'ireo hiaro fotsiny an'ity fitondrana jilamboto ity, hiaro an'ny Ramika Vilatava, hiaro an'le jilamboto dahalo avy any Tuiliara iny, le filohan'ny Assemblée nationale iny, hiaro andry Daya. Fa ianareo tafika efa hitsakitsahana tampoloha firy ny namanareo au gradé inona ny gadraina ny tsy hafahany dia mbola mangininareo fa verika any tsisy ho alabri na ny zanakareo ndray androany ho tratran'izao ary ho fanandevozana tsy zakany sainareo ny azo anareo rehefa kelikely eo. Dia mbola misy fotoana zalahy fitondrana efa mialaina ny olona fitondrana misambosambotr'olona zany efa mialaina zany. Ny seho natanjaka tamin'izany Ngarajoelina fa niala ihany ny farany. Ity mbola maivana lavitra noho tamin'ny andron Rajoelina. Inona ny tsihitsehanareo ry zalahy? Zay ny le fanontaniana. Andeha arovo ny ankizy rangaha, arovo ny ankizy fa zavely jalijaly ohatr'izao le zanaka malagasy. Ho avy ny fireneny reny olona manampahaizana daholo reny. Tsy ankizy ke natorotoro tany anaty tinelina tany no mijoro fa ankizy manampahaizana. Ary matoa izy manao sakrifisy amin'ny fiainany no ny fahitany fa zava-doza miatao amin'ny firenena. Dia ianareo syndika indraindray tena tonga saina hoe nareo reto ve tena miainao anatina problème marina, miainao anatina fahasahiranana marina sa hoe tsy haiko. Raha mifiresakitsika aloha dia tena hoe tokony hoe sahiranareo tsy manaiky ny fanendrena minisitra fanendrena zao satria trano an-trano hoe mpangalatra inona. Zany asako teto dia namoaka an'izay zavatra nasianareo teneniko
Fa rehefa tonga amin'ny fotoana kosa tokony hijoroana de tsisy hitanareo. Ny tanora reny efa nanao sakrifisy ny fiainany, ny tenany, tonga teo amin'ny 13 Mai, tsisy hita ianareo. Tsy haiko hoe inona zany ny andrasanareo. Le mieno an'izay zavatra teny enketo fotsiny ve de mandotsonjotso de miteny indry mampalahelo le Madagasikara. Zay ve ny tanjotsika? Tsisy dikany zao ataotsika zao raha ohatra ka tsy hoe misy zavatra andraikitra ny tsirairay avy a. Tena teneniko anareo zany. Fa reny ankizy reny nanao sorona ny fiainany. Efa niteny taminareo ary za matoa teny hoe ndana fa tsy misy gendarme, tsisy miaramila mono sy hitifitra anareo sy hitoraka grenade lacrymogène anareo tsony eo. Inona ny antony tsy andehananareo eny? Matahotra gagazo zay moa ny sasa, matahotra gagazo. Ore olona, fa reny tanora reny zany tsy matahotra gagazo. Ianareo ny tena miatrika ny asarotam-piainana am'izao e. Ianareo ny mamelona vady aman-janaka am'izao e. Ianareo ny mila tsy halohany hofatranonareo am'izao e. Ianareo ny efa manomboka tsy manana hanina omena ny zanakareo tsony am'izao e. De izy ary ny andrasanareo amany olanareo raha tsy ianareo ihany no mijoro. Iady am'izany nena tonga tsika fampiresaka eto reo olona e. Tadideo, ny fiainanareo any mahatonga anay mijoro. Za manokana raha zany tianareo tenena zany tsy manana olana am'izany e. Ny fiainako aty ho am'lamina. Tsy mampitsiriritra anazy zany hoe de ody any Madagasikara hitady vola. Ny olona kely saina ny olona nahatra velona taty. Niaina tamin'ny karama kely, ny indemnité d'asile taty no mandeha mitonantonana mameno posy any am'izao fotoana zao. Fa raha olona manakatao, tsisy andeha hitonantonana an'izany. Raha tsy hoe de tena andeha hanao sakrifisy amin'ny fiainana nga hoe hampandrosoan'io firenena io aloha. Zany indray aloha tsy lavina. Fa raha hoe andeha hitady sy andeha any hitady vola, tsisy olona andany andro am'izany e. Zay ny tiako tenenina aminareo. Tsy zakory no mangididy otrorina fa ianareo vahoaka malagasy miatrika ny fanandevozana efa mibaribary io. Inona ny mbola endrasanareo? Aza apetraka ntsony le fanontaniana, inona ny tokony ataonay raha zoka? Efa leo meno an'izany a, fa midina eo an-dalambe, tsisy miaramila gendarme minohatra anareo zany intsony ao. Ary tadidio fa zany naromotra ny Ramika Vilatava tamin'iny le nantaniana tamin'ny sabotsy iny manaona ny zavatra fieritseretanao ny amin'ny 13 Mai jerevy ny aromotany. Satria tsy nisy nentina ndray ny baikony a ny tafika sy ny gendarme hoe andeha hikasitanana sy anakana ny fihetsiketsehan'ny ankizy. Zay no natonga nanao video tapoka teto hoe mandehana midiny eo fa tsisy gendarme hidina hamono anareo zany eo. Inona ndray ny tetavinareo ary? Reto kisamposampotra kely ataon'reto tsisy sain'reto no mampitahotra anareo. Ry bando rozy kadradraka no tahoranareo. Tena mba tsy haiko zay ana fa tsy te asika be ary olona. Fa raha ozonareo zay matahotra hinana gagazo a, eny ary. Rehefa kelikely tsy gagazo tsoa anareo fa fako. Fako nampinanindreo anareo. Zay efa mazava be zany. Ka rehefa tsy tonga saintsika na ny vahoaka na ny tafika de tsy hitako sy azo lazaina aminareo. Fa fitondrana efa mialaina io, efa tsisy hevitra tsony io. Reny efa fambara reny nyseho tao amin'ny Palais des Sports raha sisioka ny gasikara be molotry reny. Efa fambara reny. Fa tokony efa amafisina am'izay io tolona io. Amafiso am'izay. Tsy mila miandry amin'ny 18 zany raha ny tena marina. Fa na rapitso de rapitso ary nareo tokony hiaraky rotsaka amin'ny 13 Mai eo am'izay. Toerana natao amoahanareo hevitra eo. Vavandra Vilatava anie zany e. Io afaka mamoaka hevitra am'izay de zay te hamoaka hevitra. Ka inona tsy ataonareo ara tsy ataonareo an'izany. Zay, ianareo tafika, tongava zala saina. Tongava saina. Zay fa de Madagasikara, any Malagasy.